Nanamarina ny fanehoan-kevitry parena Auguste Richard sy Fidèle Razarapera ity publication zay nataony Afakandro Christian ity omaly tao amin'ny page Facebook iny. Olona avy amin'ny antoko politika volomboasary no olona kasainy Afakandro Christian ho atao candidat ben'ny tanànan'ny Mahajanga amin'ny anaran'ny firaisan-kina ho fanehoan-kevitry izy ireo tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa zay. De olona avy amin'ny TGV no alasaka ao amin'ny firaisan-kina ao. Olona avy amin'ny TGV, olona tendreny fitondrana misy ankehitriny zao membre ny délégation spéciale. De lan'olo ve de ho atao an'izay ataonareo fa manendrinendry olo fahataniky amin'ny délégation spéciale anga fitondrana ty raha sy olo namana ohatran'olo manao infiltration. Tsy karitra tokoa fa tena olony volomboasary tokoa ity candidat ben'ny tanàna natolotry ny solombavam-bahoaka Afakandro Christian ity. Profonzany raha namoaka ny affichage official n'ity candidat ity i Afakandro Christian dia hita taratra fa feno tao anatin'ny commentaire tao ny sarin'ity candidat natolotry ny Afakandro Christian ity ho candidat ben'ny tanàn'ny Mahajanga voalohany. Araka ny hitantsika amin'ity affichage ity dia Fabien no anarany ary ny fahafantarany maro azy dia Docteur Fabien. Toy izao hitantsika amin'izao sary zao ny commentaire nameno ny publication nataony Afakandro Christian izay solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny firaisan-kina. Raha nijeran-kaiky ny publication isika dia nahita fa saika kivy tamin'ity solombavam-bahoaka ity daholo ny mpanaraka azy sy ireo nanohana azy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Hoy ity anankiray ity hoe zahay tsy fidy an'io fa Rivo Rakotovao firaisan-kina no fidinay fa nivadika sady ianao Afakandro Christian. Hoy kosa ny mpanao commentaire anankiray ity hoe Rivo Rakotovao nanotrona ny propagandinao dia izao no navalinao azy. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia saika tsy nanapaka sy niatrika ny propagandin'ny Afakandro Christian foana i Andriamatoa Rivo Rakotovao nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ary vokatry izany dia lany soamantsara tamin'ny anaran'ny firaisan-kina i Afakandro Christian. Raha toy izantsika ity commentaire ity dia zao ampisehoanay Mahajanga anao amin'ity fa firaisan-kina no nalany anao alainay baraka tsara anao amin'ity. Zay no ity raha namana anankiray ity tao amin'ny commentaire. Afaka tsongaina ihany koa ity commentaire anankiray ity hoe o le roa anareo milaza fa mpanohitra nefa misoratra lamban'ny TGV mba tsy menatra sana bavy. Somary lavalava fa raha dinganina dia zao tsy misy fitiavan-tanindrazana no asehon'ny Afakandro Christian fa fitiavan-tseza no lehibe indrindra. Karak'izany dia impossible procité no tafapetraka eo ary impossible ihany koa ho tafapetraka ho président de la république ny procité raha ohatra ka tsy miova ny fanaovana politika na situation amin'izao fotoana izao. Hoy ity raha namana ity zay somary azo eritreretina ihany zany. Maro dia maro ny commentaire fa ireny ihany no hotsongaitsika. Ndao arahantsika ny carnaval zay notron'ny Afakandro Christian sy ireo mpanaradia azy avy eo amin'ny association Hanjary Raty. Araka ny fanarahantsika tamin'ity publication ity dia carnaval lehibe no fanambarana nataony Afakandro Christian tao amin'ny page Facebook izay nanentana ny vahoaka malagasy ho tonga anotrona an'izany tao amin'ny rond-point Ambalavao ary no tanteran'izy ireo androany zany rehetra izany. Ataontsika mafimafy reny eo any hoe akoraky kofa mifampika aminay mifahara tsara fa day fahaka io tsy mipody afara. Araka ny hitantsika io dia feno hipoka ny arabe, feno hipoka ny vahoaka Mahajanga nanotrona any ity candidat natolotry ny Afakandro Christian ity ho ben'ny tanànan'ny Mahajanga voalohany. Fantatry Afakandro Christian tsara fa mafy dia mafy ny fanakianana zay mahazo azy manoloana ny fanolorana any ity Docteur Fabien izay mivondrona ao amin'ny antoko TGV izay natolotra ho candidat ben'ny tanànan'ny Mahajanga voalohany amin'ny anaran'ny procité. Fa toy izao ny valinkafatry député Afakandro Christian. Nanamafy tamin'ny vahoakan'ny Mahajanga zay tonga nanatrika n'ity carnaval ity izy fa tsy diso safidy ny vahoaka ny Mahajanga ny safidy azy ho solombavam-bahoaka ny Mahajanga satria izy no mahalala ny zava-misy eo Mahajanga fa tsy ny olona ivelany Mahajanga. Mbola izy ihany koa no mahalala olona azo ametrahana fitokisana mahalala ny problème misy eto Mahajanga ho izy sy ny fampandrosoana izay ilainy Mahajanga amin'izao fotoana izao. Rehefa namadibadika tsara nandinika tsara izy dia Andriamatoa Fabien na Docteur Fabien ny fahalalany maro azy
no candidat mendrika ny Mahajanga, mendrika ho ben'ny tanànany Mahajanga voalohany. Satria zao olotsotra izy tia mifandray manolona, tia fihavanana, tsy mpanao politika mahaloto. Okazavo zay. Liana amin'ny fampandrosoana amin'ny tanànany Mahajanga ny olona atolotry ny Afakandro Kristian. Mendrika ho ben'ny tanàna tsara ny vahoakany Mahajanga sy ny tanànany Mahajanga ho izy. Ary ity olona natolotra ity no mendrika ho ben'ny tanànany Mahajanga. Ary tanànany Mahajanga ho izy raha jerena tsara dia efa potika simba, toy ny hoe efa potika tanteraka ny lalana, tsy misy jiro, tsy misy rano, pandriampahalemana efa tsy resahana tsony. Ary ity olona atolotry ny Afakandro Kristian ity amin'ny alalan'ny prosite no vahaolana ho izy nandritra ny fandraisam-pitenenana zay nataony. Tsy very safidy ny tolom-bavam-bahoaka anareo raha ohatra ka nametraka ny fitokisany, nametraka ny safidiny any Dr Fabien. Tsy mahay rangaha io tsotra be fihavanana ary koa tsy haino amin'ny zavatra malotoloto na koa mirisoriso. Mendrika be ny tanàna tsara ny tanànany Mahajanga, zay tanàna lemby, tanàna resy, tanàna potika ary simba raha tsy ampitahina amin'ireo provinsienina eto Madagasikara mitazona lahara farany amin'ny raha ratsy andalana, amin'ny fatikorotana tanànany Mahajanga. Tsy hakentsika zany. Averina tsika tanànany Mahajanga hosangany eto a Madagasikara. Fanamby apetraka izany satria tsy ville de fleur fahatany tanànany Mahajanga raha tsy ao ny hatsarany izay nampieky an'izao tontolo izao. Ville de fleur na tanànany voninkazo nefa jereonareo ny lalana amin'izao. Potika tanteraka. Nisy nitondra teto sa tsy nisy nitondra? Nisy fa tsy nanao asany, nisy fa tsy navita misiony. Ka tsika mijery ben'ny tanàna mavita miasa anatanteraka an'izay mission zay. Tsy misy jiro eto, maitsina partout. Mahajanga nalaza amin'ny fandriampahalemana nefa ahitana ahenona fatin'olona amin'izao satria tsy nanao ny asany ny mpitondra teto. Maitsina ny tanàna, tsisy rano, manerana nyty fatin'ny Mahajanga ity. Mbola zay resaka fanakianana zany ihany satria mandeha ny resaka betsaka ny chance no anesorana azy amin'ny toerana mahasombam-bahoaka azy. Raha ny amin'ny manokana dia zao, raha ny fijoroany anoana zay olona mahasoan'ny vahoaka ny Mahajanga no anakianana azy mafy sy aniratsirana azy ho mpamadika ny safidim-bahoaka, tsy mampanina azy na ho esorina amin'ny mahadepite azy izy raha nandika ny fitsipika amin'ny feny firaisan-kina izy raha nambarany tamin'ity fandraisam-pitenenana ity. Na mafisiny fa nahazo fankatoavana avy tamin'ny siteny Randriana Soloniaiko ity candidat zay natolony tamin'ny anaran'ny prositeny ity raha nambarany tamin'ity fandaharan-teny ity. Nanamafy ihany koa izy fa tena ao anatin'ny firaisan-kina tanteraka ny nanolorana an'ity Fabien na Dr Fabien ny afantarany maro azy tamin'ny anaran'ny prositeny. Satria zao tsy ny antoko prositeny ihany no hitatazana amin'ity fanolorana ity candidat ity fa nisy ihany koa ny antoko SVM vitsivitsy zay niatrika sy ny antoko tima zay niatrika n'ity fanolorana candidat ity araka nambarany tamin'ny fanehoan-keviny. Araka izany dia miendrika firaisan-kina ny fanolorana any Dr Fabien ho candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany. Na mafisiny ihany koa ny antony tsy nampiembotra azy tamin'ny hevitra zay notapahany sy nijoroany hatramin'izay hoe ny resaka parachutage. Tsy azo ekena ny baiko midina na baiko avy any ambony mandidy ny zavatra ety ambany. Ary zavatra izay no tsy ekeny ary joroany iazahana ho foanana ao anatin'ny firaisan-kina araka nambarany. Misokatra amin'ny rehetra ny firaisan-kina fa tsy manilika ireo maniry hiaraka aminy araka nambarany. Misy resaka eto manao hoe misy candidat ny firaisan-kina, misy candidat ny prositeny zay misy ahy ilatsahany ben'ny tanànatsika. Tsy fifankazahoan-kevitra no misy ao fa ny ara-dalàna dia izao. Isika
solmbavambahoaka vonona iady amin'ny marina ary itsangana amin'ny marina sy aneky lembenana amin'ireo zavatra zay everina fa tsy manara-dalàna betsaka ny zavaranandalo eto misy zao zao raha mandalo ilazareo fa tsisy tim ato manana tim tsika ato ainareo aya misy asbemo ato mivoa koa misy ny prositeny koa zany hoe firaisankina ty fa minendry ny prositeny raha misy ny milaza hoe tsy manara-dalàna tsika non za hoe no manendry ben'ny tanàna ilataka tafitanàna ny mahajanga satria haiko ny mahatsara ny tanàna tsika ty efa hainareo fa ny décentralisation le raha tsika présidence teny ka rehefa mifanohitra am'izay fatopisainana zay tsaketsika tsy manaiky tsika ben'ny tanàna parasitena baka antany lavitagny tsy niaraka nipetraka amitsika eto tsy niaina amitsika eto io ata 18 heures nareo zarandreo na hoe sorona solmbavambahoaka ao tsy manaiky parasitage bebe ny fanenjena mahazo ay fa hoe ankoatr'izay nanamafy ihany koa solmbavambahoaka afaka andro kristian tamin'ity carnaval ity raha nandray fitenenana fa tsy afaka miasa ankalalana ny solmbavambahoaka raha tsy miaraka amin'ny ben'ny tanàna na miara-miasa amin'ny ben'ny tanàna zany hoe mila olona mora ifandraisana sy mora hiara-miasa ny vahoaka ny mahajanga ary ity candidat docteur Fabien ity no hitany afaka andro kristian fa afaka miara-miasa ankaiky aminy ao amin'ny commune mahajanga voalohany satria zao olona nianatra ity ben'ny tanàna docteur Fabien ity no sady tia vahoaka ary tia tanindrazana olona madio ary tsy mbola nisy afera maloto zay nataony araka nambarany afaka andro kristian tamin'ity fandraisam-pitenenana zay nataony fa niasa tsika nefa ny solmbavambahoaka tsy afaka manao asa raha tsy miaraka amin'ny ben'ny tanàna zay nahatonga ny safiditsika ny atefa amin'ny ilay Fabien satria tsika tsy maminany ary koa tsy moasy koa fa mba manao kadikady tsika zaho raha nahafantatra fa lehilahy ty de kolikoly za tsy nanoana azy antsika jiaby io samby naeno mbola tsy torana tamin'ny tribunal rangaty mbola tsy nanao sarotorana io satria mbola tsy haintsika amin'ny raha malotoloto fa fahadiovana ary tsy malaso rangaty zaho angambany amin'ny maha solmbavambahoaka ay raha nisy solmbavambahoaka fa baka ny gada afaka andro zay nahita raha maro teo nampidiry reo satria reo nietaketraka tam'izay haiko am'izay adalanreo ny tanaty eto reo mamelo gada amin'ny prison ao gada namon'olo gada mpanao jamala gada mpanao trafiky nangoloky ambarako anareo zay androany ho ainareo voaka ny mahajanga tsy malaso rangaty na mialokaloky ambadiky ny malaso fa tsika mila ben'ny tanàna manam-pahendrena ben'ny tanàna nianatra ben'ny tanàna tia vahoaka zany ilay atreto aloha mbola mampametra-panontaniana ny rehetra ihany ny antony na resy lahatra ny afaka andro kristian nanolotra ny docteur Fabien zay hita miariary fa olony TGV olony volomboasary zay natolotry ny fotoanam-panjakana ho filohalefitry ny délégation ny commune mahajanga voalohany ary nitakosona sy niara-niasa tamin'ny antoko volomboasary nandritra ny fotoana maromaro ary mbola hita taratra tamin'ireny congrès sy fivoriana maro samihafa zay nataony vovonana Irmara sy ireo TGV tao mahajanga sy toeran-kafa ity olona natolotry ny afaka andro kristian ity arak'izany dia mbola mampametra-panontaniana ireo avy amin'ny firaisankina sy ny vahoaka zay nifidy ny afaka andro kristian ny fanolorany ny olona avy ao amin'ny loko volomboasary izay tsy misarona volomboasary izankehitriny no ny propagande ho candidat ben'ny tanàna ny mahajanga voalohany ary ametrahana fitokisana ampandrosan'ny commune mahajanga voalohany ho antsika zay mbola tsy naharaka nyity fanomboany ity toedrara politika mafana ity dia ndao arahantsika kely ny antony tsy natapa-kevitra ny vovonana firaisankina
nanaiky ny candidat natolotry ny afakandro Christian sy ny antony nandava ny afakandro Christian ny candidat zay natolotry ny vovonana firaisankina ho candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany. Ndahoary mahazo aina ny mpanaradiana Antoko Volomboasary taoriny nafantarana fa miady an-trano ny ao amin'ny vovonana firaisankina. Tsy manaiky ny firotsako fidiny Rivra Kotovao candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany i solombavam-bahoaka afakandro Christian. Tsy vitany hoe tsy nanaiky tsotro zao izy fa nanaovany live Facebook mivantana tato anatin'ny tambazotra tserasera izy zany. Ary ity direct ny Facebook ity no nafantarany mpanaradiany Volomboasary fa miady an-trano ny ao amin'ny vovonana firaisankina. Satria mo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny vovonana firaisankina i afakandro Christian dia tsy nojerem-potsiny fa tsy maintsy nivoaka tamin'ny fangina ny parena Auguste Richard sy Fidèle Razarapira. Petraka ary ny fanontaniana fa inona moa ny antony tsy nanaiky ny solombavam-bahoaka afakandro Christian izay voafidy tamin'ny anaran'ny vovonana firaisankina tao Mahajanga voalohany ny firotsako fidiny Rivra Kotovao izay natolotry ny vovonana firaisankina tamin'ny fomba ofisialy ao Mahajanga voalohany. Ny antony dia zao, raha ny amin'ny afakandro Christian manokana dia mahita izy fa mbola manjaka ny teny midina tsy fampierana. Raha lazaina fomba hafa dia zao, tsy nisy fifampiresahana teo anivon'ny firaisankina ho i afakandro Christian tamin'ny fametrahana any Rivra Kotovao candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany. Fa tonga dia baiko avy any ambony no nilatsaka ary efa fanambarana ofisiely zay ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety ny makasika ny firotsako fidiny Rivra Kotovao ben'ny tanàna voataitra i afakandro Christian sy ireo manodidina azy tao Mahajanga. Araka izany ho izy lavy ny tanteraka ny firotsako fidiny Rivra Kotovao ho candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany no ny tsy visiny zay fampiresahana zay. Na dia nisy aza ny fampiresahana ho i afakandro Christian dia mety mbola tsy anaiky an'izany ihany izy satria efa manana olona noeritreretiny sy ireo tompo tanàna zay manodidina azy. Fa na dia izany tsy manakana ny firotsako fidiny Rivra Kotovao candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany izy noho izy atolotry ny firaisankina. Manana candidat manokana i afakandro Christian sy ny fikambanana izay tarihany. Olona zanaky Mahajanga, mahay ny toe-java-misy ao Mahajanga ary olona azo ametrahana fitokisana amin'ny fitondrana ny tanànany Mahajanga voalohany. Araka izany tsy verin-dalana amin'ny fanapahan-kevitra zay noraisiny izy sy ny fikambanana izay tarihany ho izy tamin'ity sary mivantana tamin'ny Facebook ity. Nono hoe ho an'ny Mahajanga satria zahay miasa ato, zahay nolany ato, zahay no mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra zay ho ataonay ato ka noho izany eto dia samy hanana ny candidat tsirairay. Everiko fa tsy mahadiso anay izay satria zahay manana ny targetranay ary atolotra antsika miasa botsy izao ny candidat zay ho toanany anjara raha tia eto tampon-tanàna amin'ny Mahajanga. Maleo tena tanteraka izahay amin'ny fanapahan-kevitra zay noraisinay everinay fa mahasoa ny tanànany Mahajanga. Vokatry reny rehetra reny dia naoraka tato anatin'ny tambazotra tserasera Facebook fa hoe miady an-trano ny vovonana firaisankina. Araka izany niresaka tamin'ny mpanao gazety i afakandro Christian taorin'izay ary mbola tsy niverin-dalana tamin'ny resaka zay efa nifanaovany tao amin'ny page Facebookiny. Nanamarika izy fa tsy feno ny fepetra nanolorana any Rivra Kotovao filohan'ny androm-panjakana teo aloha. Ohatra azo raisina amin'izany ho izy tsy mbola nahazo fankatoavana tamin'ireo antoko 5 mitarika ny vovonana firaisankina ny fanolorana an'ity filohan'ny androm-panjakana teo aloha ity ho candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany. Araka izany tsy azo ekena ny firotsako fidiny noho izany fepetra maro samihafa izany. Tsy feno ny fepetra ahafahana milaza fa hoe candidat ny olo anankiray raha tsy misy ny fipetrahany sonia eo anivon'ireo mpitantana antoko mameno ny vovonana firaisankina. Nefa hatreto mbola tsy misy ny sonia 5 ao anatin' zany vovonana firaisankina izany ka zay no ilazako hoe tsara dalana izay zavatra izay. Misy ny amboletra, misy ny zavatra everina fa antery ka ivery koa hoara-dalana raha ohatra ka misy ny fakana ny hevitray ao anatin'izay fa tsy atao resaka parachutage zany no anendrena olona anankiray latsaka amin'ny toerana izay tsy nanomanany. Raha zany nahatonga zany nijoro tsy nanaiky hatramin'ny farany hatonga n'io olom-panjakana ambony teo aloha zay latsaka tia Mahajanga. Satria moa naoraka be tato anatin'ny tambazotra tserasera
dia tsy maintsy nivoaka tamin'ny fanginany parena Auguste Richard. Tsy marina ny filazana fa tsy nisy fampiresahana nanoloana ny fanolorana any filohanandrim-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao ho candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany. Tsy marina zany ho izy satria efa nisy fampiresahana tamin'ireo filohany antoko mpitarika ny vovonana firaisan-kina. Nanamarika i parena Auguste Richard fa tsy noeken'izy ireo ny olona noeritreretin'ny Afakandro Christian ho atolotra ho candidat ny firaisan-kina ao Mahajanga voalohany. Ny antony dia zao, ny olona zay eritreretin'ny solombavambahoaka Afakandro Christian ho candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany dia olony TGV, olony antoko volomboasary. Raha ny marimarina kokoa dia olona vao no tendreny fitonam-panjakana ho filoha lefitry ny délégationna commune Mahajanga voalohany izany olona eritreretin'ny Afakandro Christian ho atolotra ho candidat ny firaisan-kina ao Mahajanga voalohany. Ary tsy mahagaga raha tsy manaiky an'izany ny vovonana firaisan-kina satria ahina olona ho pitsikilo na olona hitady fomba rehetra andravana ny vovonana firaisan-kina. Arak'izany mampametra-panontaniana ihany sao dia misy fifanarahana ao ambadimbadika ao hoy parena Auguste Richard, mahatonga ny Afakandro Christian saisay maneho hevitra no sady manohitra ny rafitra atao anaty vovonana firaisan-kina. Raha sanatria hoy parena Auguste Richard ka ekiny firaisan-kina io olona avy eo amin'ny TGV io ho candidat hitondra ny anaran'ny vovonana firaisan-kina dia ho lasa manana candidat roa zany ny volomboasary, ny ray avy amin'ny firaisan-kina, ny ray avy amin'izy ireo manokana. Zany hoe na lany ny avy amin'ny firaisan-kina na tsy lany ny avy amin'izy ireo dia mbola izy ireo ihany no lany ao Mahajanga voalohany. Arak'izany tsy azo ekena ny candidat izay mety hanimba ny vovonana firaisan-kina hoy parena Auguste Richard. Misy ny zavatra tapaka taty. Ny antony sy ny tapatapahana fataniko io satria dia lanin'olo ve ny firaisan-kina dia olo avy amin'ny TGV no alasaka ao amin'ny firaisan-kina ao. Olo avy amin'ny TGV, olo nitendreny fitondrana misy ankehitriny zao membre ny délégation spéciale. Dia lanin'olo ve dia ho atao an'izay ataonareo fa manendrinendry olo fahatanika amin'ny délégation spéciale anga fitondrana ty raha sy olo namana ohatran'olo manao infiltration. Ka sy d'accord koa ay koa zany mba magnontany ny bazina ihany koa, ny baziny firaisan-kina agny ny tena firaisan-kina. Milaza hoe parachutage izy ary tao amin'ny membre ny firaisan-kina tao Mahajanga antoko misy ao zany nangatana hevitra tamio fandefasana an'io candidat ho alefana eo. Tsisy izy ny manao parachutage zany. Misy manao parachutage, izy zany manao parachutage zany. Io dia angamba misy zavatra fanaragna agny. Misy zavatra fanaragny za dia mieritreritra hoe sao dia ary zareo ary amin'ny fitondrana any mampandefa io ary animbana amin'ity firaisan-kina ty. Io dia ho alefaso agny satria izao izay sady mana candidat zany ny hiromarany mana candidat koa izy tsy aminay ty dia tsy misy raika moe ozy lany dia tsy misy anazy foana le lany. No disony parena Auguste Richard ny filazana hoe manao parachutage ny olombitsy ao amin'ny vovonana firaisan-kina. Tsy marina zany ho izy satria efa nahazo fankatoavana ireny fanapahan-kevitra maro samihafa izay efa navoaka tamin'ny gazety maro samihafa. Mampalahelo izy ny fihetsiky ny Afakandro Christian izay solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina. Mbola voa zao sahady mbola voalany tamin'ny anaran'ny firaisan-kina izy dia efa mandika mitsipaka ny fitsipika mifehy ny vovonana. Mety mbola olom-baovao izy amin'ity resaka politika ity hoy parena Auguste Richard ka mbola ho lava ny lalana. Io olo vovonana io sy misy mila discipline io. Ka zay sy manara-dalàna amin'ny firaisan-kina moa anazika anazy satria politika anie ty sy vita androany ty. Androany anga mety mafana fo. Fa hoe izy sarako ny discipline ny firaisan-kina raha piso afaka piso. Mety hitady an'izay ihany asika. Le izy aloha dia mampalahelo ihany le izy. Vao manomboka dia efa io sahady. Mba tsara ihany agnety agnatin'ny firaisan-kina atao hoe fa sy zay sitrapony rekireky no atao rehefa hoe za fa lany dia ataoko zay sitrapoko. Dia zay na tonga anay koa hoe nieritreritra aloha angambany olo azo antoko fa sy hivadiky misy sonony ho alefana agny. Maro ane tamin'ireny tamin'ny députation regny le manao indépendant avy io miresaka taminay zahay dia miaraka aminareo ihany fa anao indépendant zay tonga ao izy dia nivadiky lasa mihiro maragny. Zahay azony antoko tsara dia azony firaisan-kina antoko tsara, azony fanoherana antoko tsara dia
ny président Rivo Rakotovao miresaka eto amin'ny mahasolo tegna amin'isaka porte-parole mpitondra tenin'ny firaisankina dia nakoatran'izay moa sanasony koa fa iay zany dia mbola magnamarina fa hoe ny président Rivo Rakotovao no candidat alasaky ny firaisankina agny zay sy manaka agnono sasany andasaka andasaka indépendant izy dia anao fa hoe aza mampiasa ny resaka maillot firaisankina fa zahay kosa zany dia amoro ny firaisankina rehetrarehetra ny membre ny firaisankina ny mpifanoeragny rehetrarehetra fa ny candidat Rivo Rakotovao gn'antoko isany tsara fa sy alan'izay fanoeragny zay tsy parena Augusta ihany no nivoaka tamin'ny fanginany fa nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa i Fleury Rakotomalala tao amin'ny page Facebook iny hoy izy hoe fangay afakandro no tompo sy mandidy ao Mahajanga zay ihany ny fanehoan-keviny fa somary lalina zay raha dinina tsara nivoaka avy tao amin'ny fanginany ihany koa i Fidèle Razarapierre raha nivahiny tao amin'ny fandaharana miara-manonja tsy maintsy namaly an'izay resaky ny sombam-bahoaka afakandro Christian zay izy satria maro dia maro ny fanontaniana manitikitika azy anisan'ny fanontaniana napetrany tamin'izany inona hoy izy ny tsy mahamety ny firotsako fidiny Rivo Rakotovao ao Mahajanga voalohany tsy mahay Mahajanga ve izy tsy ao ve ny potentieliny tsy mahazaka ny Mahajanga ve izy efa mazava hoy Fidèle Razarapierre fa ireo filohana antoko 10 mandrafitra ny firaisankina no efa nanapa-kevitra tamin'ny fanolorana any Rivo Rakotovao dia inona indray no mbala olana amin'izany ka rehefa zay no tapaka ao anatin'ny vovonana dia tokony manaiky satria zay no fitsipika ny fe ny vovonana no amafisiny tamin'ny fomba hafa zany resaka zany hoe matoa nanaiky nirotsaka tamin'ny anaran'ny firaisankina fa tsy nanao indépendant dia tokony manaiky sy manaraka ny fandaminana zay misy ao anatin'ny vovonana rehefa tsy mety amin'ny député ao Mahajanga voalohany nanitsy ny afakandro Christian izany resaka zany afaka mandray fanampan-kevitra mifandraika amin'izany izy malalaka ny fanehoan-kevitra fa kosa afaka ampiarina aminy kosa ny fitsipika mife ao amin'ny anteny meram-pirenena somary fampitahorana ihany zany raha dinihana ankaiky fanampin'izay malalaka ihany koa hoy Fidèle Razarapierre ny prositiny raha aka position eo anatrehan'ny tirara ity satria tokony milaza mazava tsara raha mitsipaka ny firotsako fidiny Rivo Rakotovao ho candidat ben'ny tanànany Mahajanga voalohany ny antoko prositiny dia amin'izay fotoan'izay dia mandray fepetra mifanaraka amin'izay ny antoko prositiny miala tsy ho isan'ny vovonana firaisankina ohatra raha sanatrika mitranga zay zavatra zay hoy Fidèle Razarapierre tsy ady an-trano ny filazanan'izany fa politika fa izay mihitsy ny politika rehefa tsy mitovy hevitra dia miady hevitra rehefa tsy mety ny fomba fijery dia afaka misarady mbola nampatsahiviny ihany fa mpikambana ao amin'ny prositeny i afakandro Christian pitarika ao Mahajanga ary mbola ao anatin'ny vovonana firaisankina mandraka ankehitriny nanekena n'ilay candidature ny président Rivo Rakotovao zay milatsaka amin'ny anarany SVM a Mahajanga dia niraisany ny vovonana firaisankina karaha ataony jiaby zay mandatsaka io a hoe milatsaka amin'ny partiny izy fa mahazo avalina n'le vovonana firaisankina hoe ok io donc androanja fa le opposition tena tsy raha mora misoman'io zay nefa zatra nanohitra fa nareo voandroany va miditra amin'ny kabary ny fanoerana io fa zay fa zatra ny kabary io zay ataoko hoe sarotra manohitra baba fa io tsy mora donc androany tsika tsy mahay zay vokatry ny élection fa zay aloha le décision ny rambesina hoe ny SVM milatsaka Mahajanga voalohany ok alevaso mampijaka zany mareny koa nahana proposition fa tokony alefanareo fa ela élection zany tsy voandroany préparena anazy ina nanakana présidence tendrandrena solonako tsy miteny tanatin'ny février ny vovonana firaisankina hoe zahay prositeny manana candidat ben'ny tanàna Mahajanga dia miady hevitra ao to karaha zany koa nataontsika tamin'ny députation iny olo tsy ampy samy mitondra hoe tiany anay ary circonscription anay ty etam-pamaranana dia zao
somary mahasadekatra ihany ny fipoahany ty afera ity tato anatin'ny tambazorin-tserasera sy gazety maro samihafa. Taoriny ny sary mivantana nataon'ny Afakandro Christian iny dia tsy karatra fa misy olana eo amin'ny fifandraisana ao anatin'ny vovonana firaisan-kina. Araka izany dia mila fifampiresahana farak'izay aingana ny vovonana firaisan-kina ankehitriny satria arakaraka ny mampikorontana azy ireo, mampiady an-trano azy ireo no mampahazo aina ny vovonana volomboasary. Araka izany oharantsika miandalana eo ny mety toy ny tirara ity ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy zay amin'ny videontsika ho antsika zay anohana ny chaîne roa telo dia afaka manjoy ny roy etsy ambany roy PayPal de amin'ny manaraka indray